Manona fiadanan'i Jesosy amintsika menakavy amin'ity androany ity itoetrantsika amin'ilay fampianarana tapany faharoa androany ilay fisorana sy fiderana zany. Milohan'izay andao aloha tsika hivavaka hisotra an'Andriamanitra, men'Andriamanitra fahafahana zaho sy ianao andre indray tsika ny amin'ity fampianarana tapany faharoa ity raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka indray raha mbola menao fahafahana zay. Menao tombontsoa zay androany afaka mianatra indray mandreny amin'ny fampianarana, mitohy ny fampianarana. Tompo hosorany lelako amin'ny alala amin'ny fanainao masina, amteneny ny vavako. Na iza ihany koa Tompo mandreny, na iza andrenezana izy ireo n'izao fampianarana izao dia sokafo ny fony tsirairay avy, ny sainy tsirairay avy, alala atakatra ny amin'ny zava-miafy ny amin'ny fisorana sy ny fiderana ny amin'ity androany ity Andriamanitra. Misaotra anao sahady zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny avinazany vavaka zany mankasitraka ray masino. Amen. Mitohy hatrany tsika araka ny fanlazaina teo ny amin'ny fampianarana tapany faharoa ty androany ity dia ny fisorana sy ny fiderana, ka le tamin'ny tapany voalohany ataontsika teo dia ny fisorana fa androany tsika dia jeriny amin'ny mikasika ny fiderana zany. Tenin'Andriamanitra avy hatrany satria mandeha ny fotoanantsika. Salamo aty amin'ny Isaia azafady Isaia toko 7:7 dia ny andininy 1:20 zany no vakitsika zany. Isaia toko 7:7 dia ny andininy 1:20. Zao mivaka an'izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izao olona noforoniko ho ahy izao no anambara fiderana. Halleloja. Zany hoe eto zany Andriamanitra mihitsy, satria le ahy io zany dia grantala izy dia Andriamanitra ray zany, Jehovah Andriamanitra ray mihitsy no miteny hoe izao olona noforoniko ho ahy izao dia hanambara fiderana. Zany hoe isika olombelona, isika zava-mananaina, isika zava-boary zany noforon'Andriamanitra ho azy dia hanambara fiderana azy zany, hidera azy zany. Zay zany no antony. Dia numéro 1 raha mandray naoty ianao ina ary natao hoe fiderana zany, ina natao hoe fiderana dia ndraiky jerentsika ny Salamo 4:30 dia ny andininy 7 anamarinantsika an'izay zany. Salamo 4:30 dia ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zao mivaka ny teny: miaraha mankalaza ny Jehovah amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Halleloja. Teto zany Davida dia miteny hoe miaraha mankalaza ny Jehovah amiko izy dia ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Zany hoe ny atao hoe fiderana zany dia zao fanandratana an'Andriamanitra zany. Manandratra an'Andriamanitra ianao zany, asandratra ao Andriamanitra, dia zay no antsoina hoe midera an'Andriamanitra. Miaraha mankalaza amiko izy, zany hoe mankalaza an'Andriamanitra zany, ankalazainao Andriamanitra zany. Ty iray manaraka dia hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany fiderana zany, fametrahana an'Andriamanitra mahandry amanitra azy, satria Andriamanitra io zany le Andriamanitra zay tompontsika Jehovah Andriamanitra ray dia Andriamanitra lehibe izy, ngeza be zany, tsy misy takana azy, tsy misy azo oharina aminy, tsy misy azo ampitaina aminy zany, na aiza na aiza na iza na iza tsy misy. Satria zao ny lanitra ozy ny tenin'Andriamanitra dia no seza fiandrianana, dia ny tany ny fasy ny tongotra. Iza ny mba tahaka an'izany? Tsy mbola nahita mihitsy zany misy olona ngeza be na ataontsika hoe na Goliaty aza na King Kong tsy mbola nisy an'izany hoe ny lanitra no seza fiandrianana, ny tany ny fasiany-tongony. Fa zao Jehovah Andriamanitra ray ihany zany. Tsy mbola naheno mihitsy tsy haiko ianao na naheno fa mba naranaraka tantara ihany zany, fa tsy misy mihitsy zany, tsy misy takazy lehibe. Dia manandratra azy ianao zany, mankalaza azy ianao, manandratra, manome voninahitra azy ianao, mametraka azy amandriamanitra azy, mandoka azy ianao. Zany natao hoe fiderana an'Andriamanitra. Raha varotra moa dia atao hoe dokam-barotra, tena dokadokafana mihitsy zany, ahindrahindra, asandratra mihitsiny, hoe tena tsara faran'izay tsara io nga tsy misy takan'io Halleloja. Hoe tena hoe zany ny antsoina hoe fiderana. Ka araka le tenin'Andriamanitra zay vakitsika tamin'ny Isaia iny dia hoe zao olona noforoniko ho ahy zao izy no anambara fiderana. Zany hoe tsisy afaka hiteny an'izay zany fa izaho sy ianao no hiteny an'izay, anambara an'izay, anandratra azy, ankalaza azy, andokadoka azy hoe Jehovah Andriamanitra tsy misy takanao, Jesosy tsy misy takanao mihitsiny, tsy mahita mihitsiny zay.
na ny tetiny abakabaka natany anatin'ny ranomasina zany tsy misy azo oarina mihitsiny, na misy azy zany atao hoe Goliata zany nisy zany atao hoe King Kong zany tsy misy mihitsy zany, na olona ngeza be hoe Nefilima zany taraka Nefilima zany tena ngeza be, any amin'ny documentaire any misy an'izany, fa tsy misy takanazy mihitsy zany hoe ny lanitra ny seza fiandrianana zany Andriamanitra zany de ny tany ny fasiany tongotra. De mba imagineo iny nge zany mba azonao an-tsaina ve zany hoe takany ahoana ny falebiazana zany, hoe ianao moa zany mba mipetraha amin'ny seza eo de apetrao ny tongotrao, de faritra manao ahoana misy ny tongotrao sy ny seza zay ipetrahanao, fa Andriamanitra ty globe terrestre ty zany fasiany tongotra, isany mitovy am'zany tsy misy hoe io lanitra io no seza fiandrianana. Tsika zao mbola mandehandeha eny amin'ny rahona eny amin'ny lanitra eny amin'ny rivotra eny mandeha avion mbola kely balika kely tsy hita le avion rehefa manidina eny ambony eny reo planina na fiaramanidina, fa Jehova zany io ny seza fiandrianana, manahoana zany ny falebiazana, dikan'izay mendrika azy tokoa no deraina, ka zay ny antony zany ny atao hoe fiderana de zao fanandratana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra, fandokafana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fanindrahindrana an'Andriamanitra, fametrahana azy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Alleloia. Faharoa de hoe nahoana zany tsika no tsy maintsy midera an'Andriamanitra zany izaho sy anao zany, fa tonga hoe baibolinao hoe aty amin'ny Salamo fahavalo amby efapolo amby zato de ny andininy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo, somary lavalava lay izy fa vakiantsika. Salamo fahavalo amby efapolo amby zato de ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zay teny zay de hoe alleloia. Miderahan Jehova ry any an-danitra, midera azy any ambony, midera azy ry anjeliny rehetra, midera azy ry miaramilany rehetra, midera azy ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kintana sy mazava rehetra, midera azy ry lanitry ny lanitra, ary ianareo rano ambony lanitra, aoka idera ny anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo, nampitoetra ireo mandrakizay doria izy, nomendalana ireo ka tsy mba mihoatra. Midera an Jehova ity tany, ianareo drakona sy ianareo rano lalina rehetra, ny afo sy ny avandra, ny oram-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay mankatoa ny teniny, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra, ny biby dia sy ny biby fiompy rehetra, ny biby mandady na mikisaka ary ny voromanidina. Eo amin'ny 1:1, ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny zatovolahy na ny zatovavy, na ny antitra na ny tanora, samy midera ny anaran'i Jehova avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra ambony tany sy ny lanitra ny voninahiny. Alleloia. Amen. Zany hoe nahoana tsika no midera an'Andriamanitra, raha mijery tsika ny soratra eo de hoe midera azy, zany hoe teny mandidy zany reo mitsindry-peo ao afaran'le ao am'le zany hoe midera azy, de nilazaina daholo fa ny zavaboary rehetra zany de voatonona teo daholo na ny an-danitra na ny ambony tany na ny ambany tany, zay rehetra namboarin'Andriamanitra zany hatramin'ny dragona aza zay lazaintsika fa hoe dragona lay menarana hely, na hatramin'ny devoly aza nge nasain'Andriamanitra midera azy satria zany mihitsy ange ny asan'ny Losifera tao an-danitra tao, mpidera izy, mpitarika fiderany. Zany hoe ny zavaboary rehetrarehetra satria reo de anisan'ny namboarina, mety ho adilo ny sofinao na mety ho gaga ianao maheno an'izany teny zany hoe ay ve Losifera koa ty devoly ty demony zay lazaina ty, zay fa zareo nivadika zareo satria mpidera mihitsy no asany tao an-danitra tao, mpitarika fiderana Losifera, fa nivadika izy de niray-pahatelo ny anjely niala niaraka taminy de nazery taty ambony tany, fa ny zavaboary rehetrarehetra zany de didina. Hoe manina zany tsika tsy maintsy midera an'Andriamanitra satria didy le izy, didy zany noforonon'Andriamanitra tsika mba hidera azy, zany hoe didy didina zany zay rehetra noforonon'Andriamanitra. Ny Salamo 150 koa moa de miteny an'izay ny andininy fahaenina manao hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy midera an Jehova. Alleloia.
zay rehetra manam-pofinaina de samy idera ny anarany Jehova, ny zava-maniry tonga de manam-pofinaina, ny biby ihany koa de manam-pofinaina, zany hoe isika zany de didina hideran'Andriamanitra, didy zany le fiderana, tsy maintsy ataotsika le izy. Hoe maninona isika no tsy maintsy mideran'Andriamanitra satria ny foronon'Andriamanitra zaho ianao mba hidera azy, satria didy ilay izy, didina midera azy, impératif forme zany, teny mandidy zany, teny mibaiko zany, fa tsy hoe tambatambazina ianao na iangaviana ianao, non, fa didy le izy, tsy maintsy ataotsika ny mankalaza, manandratra, midera an'Andriamanitra, manome voninahitra azy, tsy maintsy ataotsika le izy. Alleluia, amen. De endrika anahoana fiderana, endrika anahoana fiderana, fahatelo ray mandray naoty ianao hoe endrika anahoana fiderana zany Salamo 118 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy zao vakan'izay teny zay minaran'i Jesosy Kristy manao hoe midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina, midera azy amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, io zao mbola misy didy ihany koa io, midera azy araky ny habe ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valia sy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno. Alleloia, eto zany tsika de mbola didina koa tsika hidera an'Andriamanitra noho ny voninahiny, noho ny asany lehibe zay ataony, noho ny fahatsarahan'Andriamanitra, de midera atsika amin'ny alalan'inona, de hoe eo amin'ny andiny fahatelo le Salamo 118 andiny fahatelo hoe midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, amin'ny alalan'ny fitsofana ny anjomara zany, midera azy amin'ny valia sy ny lokanga, reny lokanga reny zava-maneno reny, valia haitsika tsara ty Madagasikara misy valia, misy lokanga ihany koa ty, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, ny amponga tapaka, ny batery, azo atao mampiasa batery zany fa tsy hoe de midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, satria tsika indraindray mametra-pantany hoe ahoana ary ty mandindy ity, ny sasany mandihy, ny sasany tsy mandihy, fa ny sasany de mangina fotsiny eo de mijoro fotsiny, fa eo didina mihitsy ianao mba hideran'Andriamanitra amin'ny zava-maneno rehetrarehetra, amin'ny alalan'ny di, amin'ny mila mandihy koa zany tsika rehefa midera azy, zany hoe mba sady na tsy de hoe andihy mafy be anao kilalaka ianao nanao tsy haiko zay kazona dihy, fa mila mandihy tsika, mila mihetsiketsika zany ny vatanao sy ny tananao ahetsiketsika ao ny tananao, adoladolanao ny lohanao mila mihetsika zany tsika, asanatrika hoe tsy afaka mihetsika moa zany ianao fa eo ambony fandriana, hoe misy olana ny tongotra na ny tanana, fa de didina mihitsy tsika mba hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny dihy, satria zany mametra-panontaniana ny sasany, nahoana nareo mandihy, nahoana ty dihy ataonareo ty, fa ato anatin'ny baiboly ry havana, tsy mamorona fa mino aho fa mety manana baiboly ianao afaka mijery an'izany, Salamo 118 de jereo voalohany hatramin'ny farany, de eo ambany eo izy de miteny zay hoe midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, ny sodina amin'ny alalan'ny flûte, amin'ny alalan'ny sax, amin'ny alalan'ny ina koa tony, piano, amin'ny alalan'ny synthétiseur, azo atao daholo zany mampiasa an'ireny, midera azy ozy amin'ny kipantsona tsara feo, zany hoe am'le karintsana reny, zany hoe ny zava-maneno sonorisation rehetrarehetra zany atsika entina hideranan'Andriamanitra. Indraindray ny zava-misy de zao hoe any am'izao tontolo zao no tena mampiasa an'le sono tsara be, sono complet, fa ny antsika any am-piangonana indraindray de vitany tea-tanana de le ina ty le piano, le tsindrina orgue le hitsana amy tongotra fotsiny de zay fotsiny de zay fa simple be, fa azo atao mihitsy zany mampiasa sonorisation complet ry havana ao anatin'ny fiangonana, satria tenin'Andriamanitra nge zany, tsika tsy mamorona, ny tena marina nge ao an-danitra complet mihitsy ny sono tao, fa nangalarany Satana le izy, nangalarany devoly de noentiny any am'izao tontolo zao, ataony any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny bal de jeune, any amin'ny spectacle rehetrarehetra any, fa atsika reny ny tena marina, isika ny tokony nampiasa an'ireny koa ny tena marina, natao atsika reny entsika hiderana an'Andriamanitra, be dia be, endrika anehoana fiderana zany zay, azo atao daholo zany mampiasa ny zavatra rehetrarehetra,
rehefa manome feo ny zava-maneno syntète ny gitara, ny clavier, ny batteria, inona ty, ny ampli, ny baffle, ny lumière sy ny sisa zany, tsara mihitsy ny mampiasa an'ireny zany, azo atao satria atao amin'ny baiboly, tsy fahotana zany fa didy ara le izy, hoe midera azy amin'ny kipansona sy ny maneno, midera azy amin'ny mety amin'ny amponga tapaka sy ny di, midera azy amin'ny zava-maneno, tendrena ozy sy ny sodina, le sodina, le tsofina, le saksa reny, azo atao tsara mihitsy zany zany. Halleloia. Faefatra raha mandray naoty ianao, ina ary ny vokatry zay fiderana zay, rehefa ianao zany olona mpidera an'Andriamanitra, rehefa ianao miaina am'zany fiderana zany, rehefa ianao midera an'Andriamanitra, manindrahindra, manandratra no Andriamanitra io anao mankalaza ny anarany anao ina ny vokatry zay. De nge jery tantara anankiray tsika aty amin'ny tantara faharoa de toko faharoapolo, efa diso fantatsika zay tantara zay fa zao mamery teny amitsika Andriamanitra. Tantara faharoa de toko faharoapolo de dingantsika eo amin'ny andininy faha raika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo zany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an' Jehova hidera amin'ny fiangona masina. Raha mivoaka ho eo anoloan'ny olona efa vonona hiady ka manao hoe midera an' Jehova fa mandrakizay ny famindrapony. Eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo dia nasian'i Jehova otrika hamely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seira izay avy hamely ny Joda ka resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba, namely ny avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringany ny mponina tany Seira dia nifandringana kosa izy Samiziana. Ary no tonga tao amin'ny fitaizanana any an'efitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy ka indreo nisy faty miapatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafa nandositra. Ary avy hambabo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita harena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy ka dia nambabo mihoatra noho ny zay zakany hoentina, ary hateloana no nanangonana ny babo fa be da be ireny. Alleloia. Ina moa ny zava-nisy teto Josafata mpanjaka dia nisan'ireo firenena telo lehibe zay nanafika ny vahoaka Joda, satria Josafata mpanjaka dia mpanjakan'ny Joda izy zany. Haitsika zany Joda zany de mpidera zany, fiderana, resaka mpidera zany mpanjakan'io izy zany. Dia misy firenena le Amonita sy ny Moabita de le avy any an-tendrombohitra Seira tia avy anafika ny firenena Joda. Firenena Joda zany de firenena kely zareo, firenena telo lehibe zany anafika de natahotra i Josafata mpanjaka. De zao niantso andro vavaka sy fadianina izy. De rehefa tao anatin'izay dia nilatsaka tamin'le mpaminany Jehova ny teny. De zao ny vaky n'le teny eo amin'le tantara faharoa toko faharoapolo ny andininy eo ambany eo misy an'izay hoe: aza matahotra na mivadi-poa amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy amby folo b misy an'izay. De inona ny zavatra nataon'izao rehefa nyray saina tao zany ny fandinika tao dia nanendry an'le mpihira izy. Raha vao nanomboka nioby sy nidera an'Andriamanitra reto vahoaka Joda reto inona ny zavatra nitranga. De zao nasian'Andriamanitra otrika ny fahavalo de resy le fahavalo. Zany hoe nasavoritak'Andriamanitra zany reo fahavalo, reo firenena anankitelo reo de zareo samby zareo ihany ny fandringana tao zany. Vokany zany de zao rehefa ianao midera an'Andriamanitra de zao asian'Andriamanitra otrika ny fahavalo zay miray saina, zay complot, zay complice amty hanafika anao zany. Asian'Andriamanitra otrika de resy reo, de zareo samby zareo ihany ny famono. Zany hoe araka le tenin'Andriamanitra teo le am'le andininy faharoa amby roapolo b reo hoe: avy ny taranaka Amona ozy sy Moaba mety eo ambany eo de hoe de zareo ihany zany
hoe ary raha vao nanomboka nioby sy ny dera ireo izy dia nasian'Andriamanitra otrika hamely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy an-tendrombohitra izay avy hamely ny Joda ka dia resy ireo dia nandinina eo ambany dia hoe dia nitsangana taranaka Amona sy Moaba izy namely ny avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy ary noho ny voaringa ny mponina rehetra tany Seira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Aleloia. Zany hoe ianao raha vao mpideran'Andriamanitra, ianao raha vao mideran'Andriamanitra ianao dia zao asian'Andriamanitra otrika aloha ny fahavalonao zany. Zay rehetra miray complot, miray saina teti-dratsy hanafika anao zany dia zao ataon'Andriamanitra mifandringana zareo zany. Aleloia. Zareo ihany ny famono tao zany rehefa voaringana ny an-daniny, zany hoe ny anankiroa nitambatra tamin'ny anankiray aloha dia vita indray ny anankiray dia le reto anankiroa nitambatra rehetra indray zareo ihany no mifamono. Aleloia. Zay fahavalonao zany dia mifamono reo, mifandringana reo, zareo izy samy izy ihany no mifamono ao. Aleloia. Zany ny vokany, zany ny secret riavana, secret ny fiderana zany. Manaraka dia ina ihany koa ny vokatr'izay fiderana zay eo ambany eo dia hoe eo amin'ny 20 le tantara faharoa toko faharoapolo teo ihany ary ny tonga teo amin'ny fitaizanana ozy any anefitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy dia indreo izy nisy faty niapatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafanandoatra amin'ny 15 ary avy ambabo azo Josafata sy ny vahoakany dia nahita harena betsaka sy faty. Aleloia. Harena betsaka. Zany hoe ianao rehefa mideran'Andriamanitra dia mahita harena betsaka ianao. Aleloia. Tsy fahotana manan-karena ry havana ho antsika kristianina, tsy ratsy zany manan-karena, nahita harena betsaka zareo, harena betsaka ozy dia lazainy koa nahita faty. Eo ambany eo misy petita dia hoe faty égale fitafiana, akanjo be da be, lamaody be da be. Aleloia. Mahita fitafiana be da be, nahazo akanjo be da be zareo zany. Dia eo moa misy hoe fanaka sarobidy, zany ny vokatry ny fiderana ry havana, zany secret ny fiderana rehefa ianao mideran'Andriamanitra zany dia zao voalohany dia hoe mifandringana amin'ny fahavalonao zany, zareo ihany ny famonoao zany. Faharoa dia hoe harena betsaka, mahita harena betsaka ianao zany. Tonga dia lasa manan-karena tampoka ianao, mitsimbadika tampoka zany ny fiainanao. Ianao le olona sahirana, tsy dia ampy loatra ny ao an-trano ohatra, tonga dia lasa mpanan-karena, lasa milionera tampoka, lasa miliardera tampoka ianao. Zany ange izy io amin'ny fotoana tsy ampoisinao nideran'Andriamanitra fotsiny nataonao, nioby dia nidera, nihirahira dia nandihy tao an-trano ianao dia vita, nanandratra an'Andriamanitra fotsiny ianao. Aleloia. Mety tsy niasa mafy be ianao, lasa mpanan-karena tampoka ianao. Aleloia. Amen. Lasa niova ny fiainanao, niova ny zavatra rehetra. Zany Andriamanitra rehefa miasa ry havana, tsy takatry ny sainao mihitsiny. Ianao zany miasa any amin'ny karaha mahotrina le par mois iny, fa nataonao sady miasa ianao manao ny raharaha ao an-dakozia ao an-tokantrano anao dia sady mihirahira anao mandihindihy, mankalaza anao zahay ny anara masina, sady mandihindihy anao zany midery, ataonao amin'ny fo tsara lay izy, zany koa ny condition zany. Dia gaga ianao fa ny olona le misaina nisy ratsy ianao sy androkanao reto zareo indray no famono dia menanao le arena hoe io mba ho raisy lovanao any meny patron anao sy ny fianianana daholo zavatra rehetra ao an-trano, ianao indray lasa mandova an'le izy. Amen. Ataova amen zany. Aleloia. Tsara ny tompo ry havana. Manaraka maraparana antsika azy aty amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 12 dia asan'ny apôstôly toko faha 12 fa diso fantatsika zay tantara zay dia manomboka dia ny 520 zany. Asan'ny apôstôly toko faha 12 dia ny 520. Zao mifakan'izay teny zay amin'ny aran'i Jesosy. Ary noho ny mamatinalina dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary nihaino azy ny mpifatotra, ary nisy horohotany mafy dia mafy avy tampoka ka niosongozona ny fanorenana ny tranomaisina, dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary niva avokoa ny fatoran'izy rehetra. Dia natsiaro ny mpiandry ny tranomaisina ka nahita ny varavaran'ny tranomaisina nivoa, dia nanatsatoka ny sabany izy ka nanatsoaka azafady ny sabany izy ka saika hamono tena satria natao ny fahefanan-dositra ny mpifatotra. Asan'ny apôstôly toko faha 12 dia ny 520 ka hatreo amin'ny 720 misy an'izay.
ny moa zava-nisy tamin'ny fotoana io Paoly sy Silasy de gadra tao am-ponja zareo, ny fonja anisan'ny zareo tsy takany ety amin'ny fonja ety amintsika hoe ety ambony tany fa any ambanin'ny tany any, blokiana hazo ny tongony, zany hoe tsy afaka mihetsika zany fa ny vavany ihany tsy voatapona tamin'ny fotoana io. De inona ny zavatra nataony zareo satria iny le hoe de raha ho amin'ny feo izy afaka miderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo ianao zany, tsy voatery raha ohatra ka sendra raikitra ny tananao voafatotra ny tanana, misy chaîne ny tanana na ny tongotra de ny vava mbola afaka miteny, afaka miderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vava ianao. Amen. Alleluia. De ny zava-nisy de zao gadra tao am-ponja izy roa lahy zany, niaraka tamin'ny mpifatotra reo, niaraka tamin'ny gadra tao zany. Fa noho ny mamaton'alina ozy ny tenin'Andriamanitra de nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra izy ireo. Alleluia. Nivavaka sy ny hira fiderana, fa tsy nandindra iny nataony zareo na nitendry zava-maneno teto, fa ny hira fiderana. Ny hira zany vavaka sady ny hira tria ny tongony voafatotra sy ny tanana, fa ny vavany ihany no afaka ny teny, de misokatra ny feo de raha ho amin'ny feo izy, de raha ho amin'ny feo izy, de niteran'Andriamanitra tamin'ny feo izy roa lahy zany niaraka tamin'izay namany tao zany. Inona ny zavatra nitranka rehefa niteran'Andriamanitra izy ireo de zao nidina ny herin'Andriamanitra hoe ary noho ny mamaton'andro de mivavaka sy ny hira fiderana ozy Paoly sy Silasy ary ny haino azy ny mpifatotra, ary nisy horohorontany mafy de mafy ozy avy tampoka ny ozongozona ny fanorenana ny tranomaizina, zany hoe ianao rehefa mideran'Andriamanitra ry havana de zao midina ny herin'Andriamanitra manozongozona ny fanorenana ny tranomaizina rehetrarehetra, zany hoe zay endrika fahamazinana, zay mana endrika fonja zany ny fiainanao raha vao mideran'Andriamanitra ianao midina zay herin'Andriamanitra zay manozongozona, manamotsamotsana, manorotoro an'izay endrika fonja zay, endrika tranomaizina zay. Amen. Midina ny herin'Andriamanitra. Manaraka de zao ny voa ny varavarana rehetra, na inona varavarana nakato ny fahavalo tao amin'ny fiainanao de zao mivoa avokoa zany, misokatra ny varavarana rehetra, ny varavaram-pitahiana, ny fideram-bola, ny fahitapitia, ny fahagagana, ny fanasitranana, ny business, ny opportunité, ny international, mivoa avokoa ny varavarana rehetra zay nikatona teo amin'ny fiainanao. Amen. Zany ny secret, zany ny zava-miafiny amin'ny fiderana zany. Manaraka de zao ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Alleluia. Zany hoe tsy ianao ihany fa ninona mamatotra anao sy zay miaraka aminao, miara-mitoetra aminao, manodidina anao de mivavy koa ny fatorana rehetra. Mety misy fatoran'ny olana, fatoran'ny aretina, fatoran'ny trosa, fatoran'ny tsaiko daholo zay zavatra rehetra mamatotra, ny fahalemena, fisotrotoakana, ny finanam-pirakana, mijanga, mivavy koa zany fatorana rehetra zany rehefa ianao mideran'Andriamanitra. Alleluia. Zany ny zava-miafina. Farany de hoe nanatsoaka ny sabany ny mpiandry ny tranomaizina de saika natsatoka an'izany tamin'ny tenany. Secret zany raha ianao mideran'Andriamanitra de zao mamono tena ny fahavalonao zany, zay rehetra miambina anao, zay rehetra mikendry anao mamono tena zareo. Fa teto zany tsy maty re mpiandry ny tranomaizina rehetra, fa niantso tamin'ny feo mahery i Paoly sy Silasy hoe tsy nilefa zay fa nijanona tato ihany zay. Alleluia. Satria tian'Andriamanitra vonjena zareo. Raha hitantsika moa le tantara de hoe lasa natao batisa ny vonjena zareo zany tamin'ny fotoana. Fa ianao rehefa mideran'Andriamanitra de zao lasa mamono tena ny fahavalonao, tsy anao no miady aminy. Alleluia. Tsy miady zany anao fa zareo ihany mamono ny tenany ao, zareo ihany ny famono ao, zareo ihany ny fandringana eo. Ny ataonao mitehaka fotsiny, mandrombo fotsiny, mandihy fotsiny, mihira ho an'Andriamanitra fotsiny ny ataonao. Sarotra va izany? Tsotra kely zany. Andramoka zaho fa hitanao fa tsara Jehova. Mila favorainao zay afatra zay nde tsika isotran'Andriamanitra, misoran'Andriamanitra ihany koa ianao amizay ka de ampiaro andramo mihitsy zany no fampiarana zany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de indro zay mamerina ny saotra aminao zay, misaotra ny am'izany fampianarana zany amin'ny zava-miafina amin'ny fiderana tamin'ity tapany faharoa ty, indro zay mamerina ny saotra, mamerina ny voninahitra, mamerina ny fankalazana, mamerina ny fanandratana ho anao zay. Raha eo mideranao zay, eo ambava anay mandrakariva amin'ny fiderananao Ray Masina tsara indrindra, araka ny teninao Andriamanitra. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen.